hoasy ho anao indray ny miaraka fampahery amin'izao programa manokana izao ao anatin'ilay hoe andeha ankalaza an'Andriamanitra. Amin'ity manokana ity indray dia hoe andeha ankalaza an'Andriamanitra satria mpanavitra izy hivavaka. Andriamanitra raibe fitiavana tsara ny any an-danitro, fitiavana loatra anao, koa miainofa miaino mpanomponao, miaintenena marimarina koa azahoako manjay ny afatra avy aminao, mamindrafo fa aminay mamelany milokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombotsoa ho asy anao indray no miaraka eto amin'izao andro faharoa izao indray. Fantatsika fa ny isan-tokantrano dia andrenesantsika ny tsirairay rehefa tonga ny toe-javatra sarotra dia miantsoantso hoe vonjeo re, ngamba ny misy ihany mandre anao, angamba ny misy ihany tonga ihany manampy izy ireo satria mety mba tiany ianao angamba, na mety ihany koa hoe tsy tiany satria mety hitatra eo aminy ilay loza izany. Ry ataony hoe drafitra eo amin'ny fanjakana angamba izany, na drafitra eo amin'ny fiarahamonina angamba, na ataontsika hoe eo amin'ny samy namana ihany koa angambany. Ny zavatra misy anefa azadino izao anefa. Kanefa azadino ihany fa isika rehetra ihany koa dia mila mpamono satria mpanota isika. Saika very mihitsy ary efa izay mihitsy no toerana, kanefa dia izao ilay Andriamanitra pary mihitsy no efa nanana drafitrasa manokana ho asy anao. Ade raisitsika ny tsy miala amin'ilay fomba fampaherezana isika ao amin'ny Romanina 5:14 Romanina 5:14 ilay andalan-teny izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy ny teny rehetra izay hovakintsika fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Tantara ray no ndeo tantaraina amintsika, tantara izay tsy zoviana amintsika fa andraisana lesona lehibe ity tantara ity. Izao no hita amin'izao tantara izao ao amin'ny Luka 17:17 izay manao toy izao ny tantara. Ery amin'ny soramana izy dia hoe nanasitranan' Jesosy ilay vehivavy tsy nahatraka, any nitanondrika mihitsy reraka, ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy maharofy 18 taona ary nandroko izy ka tsy nahatsaka akory. Rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka tamin'ny rofinao ianao, dia nametraka ny tanana tamin'izy dia niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Tsy pio tsara mihitsy ny hoe nankalaza an'Andriamanitra. Ny teny fikasana ho asy anao amin'ity anio ity amin'izao fifampaherezana zao dia ao amin'ny Jeremia 7:17 andeny ny 7:17. Jeremia 7:17 ny andeny ny 7:17 no teny fikasana ho asy anao. Jeremia 7:17 andeny 7:17 zao lay teny: engane ka tsy ho fampitahorana ianao, ariko amin'ny andro fahoriana ianao. Hitatsika fa eto amin'ity Luka 7:17 ty andro manokana io sabata. Tsy fantako ny andro ivavahanao fa eto dia ity vehivavy ity dia makany amin'ilay toerana ionana dia ny olana nefa nananaretina efa hoely izy. Firy taona hoe 18 taona. Zao anefa azadiny teo amin'ny jiosy dia fantatra fa ny olona mananaretina dia no heverina fa nandika ny tenin'Andriamanitra, nefa izy ao anatin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny dito faefatra io sabata io eto anefa lay tompony lay sabata eto ny manasa satria izy tonga teo izy, ary rehefa tonga teo izy
de zavatra faharoa dia zao ny azadiny lay marary koa tsy kivy fa nakeo amin'ny toerana zay ionana tsy fantako ianao aoka tsy ho kivy na inona toeravatra misy anao tongava miona amin'Andriamanitra amin'ny toerana kiray ary zay misy ny hevitra ilay sabat lehilahy sy vehivavy miona amin'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray. Zavatra fahatelo dia eto amin'ity tarin-dravatra ity rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka anao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Jereo fa rehefa miasa Andriamanitra araka ny andininy 17 amin'ny fotoanany de ny zavatra izy de zao avy izy no anatanteraka azy. Inona ny asan'Andriamanitra eto amin'ity teboka fahatelo ity? Inona ny asany hoe nametraka ny tanany tamin'izy. Jesosy zany nametraka tanany tamin'ny raha vehivavy. Nandroko matsy ity vehivavy ity, reraka izy fa tsy natazona azy tany amin'ny toerana misy azy. Tsy fantako ny anao io fa tonga foana izy makany amin'ny toerana iona amin'Andriamanitra. Tsara ny izany ary rehefa miasa Andriamanitra tamin'ny fotoanany nametraka ny tanany tamin'ity vehivavy ity dia niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy. Ny rehefa miasa Andriamanitra de mahatateraka zavatra anankiray eo amin'ny olona zay hokasian'izany. Ary ny fahaefatra inona nataon'ilay vehivavy? Sady ary ka raha vehivavy nankalaza an'Andriamanitra izy. Inona hoe nataony? Nankalaza an'Andriamanitra izy satria sitrana tsy fantako ho asy anao amin'ity amin'izao fandarana izao. Tsy fantako ny zavatra mahazo asy anao ny olana atrehana fa izao hoe miantso anao satria mpanota mantsy zasy anao ka io ota io rehefa hoentiny eo amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny Romanina 5:4 rehefa mahatoky azy zasy anao mametraka ny fiainako eo aminy satria zao no ambarany teny fa ny fahafatesana nanjaka tamin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy na de tamin'izay tsy nanota tahaka nanontany Adama azy zay tandindon'ilay ho avy. Ary amin'ny andininy 7 sy ny 20 manao hoe fa tahaka nanaovan'ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanaran'ny anankiray ary ny lalàna zay miditra koa habe ny fahadisoana nefa teo amin'izay niabeaza ny ota no noara ny fahasoavana be lavitra. Efa nomena ho asy anao io tsy izy ho fahasoavana io fa Jesosy Kristy. Ary zay fahasoavana raisina zay tsy midika koa zay fa tsy laina ny fitsipana. Tadidio lay vehivavy 20 taona izy nakao amin'ny sinako isa tsapata miantso anao ary manao antso aminao fa ninona toe-javatra ananako sy anananao, ninona tarin-javatra zay mianjady amiko sy aminao. De zao mbola mijery asy anao Jesosy, mbola te-ikasika ny fiainanao manokana izy. Raha sitrakao ry mpiaino malala isana miara-mandray miara-mahita izao andeha hivavaka isika satria andeha hankalaza an'Andriamanitra satria mpanavitra izy ary zay indrindra no iorenako sy niorenanao tahaka an'ity vehivavy ity. Mety etaona maro angambany no nahazo asy anao fa ny azy de 20 taona. Raha ianao zany manasanao hivavaka, raha izaho izany andeha akeo amin'i Jesosy mangataka fantanany tsy foy fa lava makasika n'isa-tokantrano amin'izao fiarahantsika mifampahery izao. Raha ianao zany de hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitra, ray be fitiavana tokanao. Marary izay mieritreritra ny amin'ny fiainanay kanefa ampahirezo izay akeo aminao mandrakariva. Angamba mety amin'ny andro no hivavahana, angamba toy ny sapaty, angamba amin'ny toerana anankiray andiniana ny teninao, angamba ny famakina ny teninao. Jesosy io miasa isan'andro ianao, miasa ho anay manokana, tiana sitrana anay. Raiso izao mpiaino sy mpijery izao mba tsapahany manokana fa tia azy ianao. Jesosy io mitalao manokana aminao indrindra misy olona eto amin'izao fotoana izao melan'izany fanasitsana fiaminao zany. Tia hankalaza anao izy satria mpanavitra ianao, tsy mankalaza fotsiny amin'izay mety aitraitra sy fomba fetaneta amina fo fotsiny fa tena fankalazana satria mandray valim-bavaka avy aminao izay. Ary raiso manokana ny tsirairay avy. Mety ankizy kely io
mety ho tanora io, mety ho lehibe io, mety efa ray aman-dreny lehibe indriny. Jesosy io mitalao manokana aminao izay, ko ny anaranao ny misandratra mandrakary satria fa soavany ianao anatanteraka ny teny amin'ny fiainana tsirairay avy. Tononona ny vavaka miaraka amin'ny famelana meloko tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, ny mpanasitrana no anonako izany vavaka izany. Amen.